nanomboka ny 4 oktobra lasa teo hatramin'ny 12 ny volana janoary 2024 dia mikarakara tombola ny tranombarotra Kourtz. Androany ny fisariany ny loka faharoa amin'ny lalao tombola Kourtz. Nitanterana ny folakandro teo tetsy amin'ny tranombarotra Kourtz Korondrano ny fisariana ny lalao Grand Tombola. Taorian'ny fisariana izay teo ambany fanaramaso ny police des jeux. Ramatoa Rakotovloloniaina Charline mipetraka ao Ambohitsony tsara vitany nahazo loka faharoa tamin'ny tombola ny Kourtz. Mividy fanaka amin'ny tetina 3 tapitrisa ariary Ramatoa Rakotovloloniaina Charline, moto scooter Kimco Super 8 ny loka azo ny tamin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao tombola. Madame Rakotovloloniaina avaty amin'ny Kourtz ihany. Miantso anao zay fa mpandehanao fa ianao nahazo le scooter Kimco amin'ny tombola méga tombola amin'ny Kourtz dia miravanao. Zay aloha ny deuxième prix atsika. Mitoy ny lalao tombola Kourtz. Ny mpanjifa rehetra mividy entana ao amin'ny Kourtz hatramin'ny 12 janoary no afaka mandray anjara amin'ny tombola. Sariana amin'ny premier prix zany amin'ny 17 janvier 2015 amin'ny zany hoe mbola afaka mandray anjara daholo izay mividy entana alohan'izay fotoana izay. Le premier lot zany le voyage ho an'olona roa any misy be ao vadina hôtel miaraka amin'ny amin'izao fetona hoe sy farantaon'izao dia manome tolotra miavaka ny tranombarotra Kourtz. Tao androany le fisariana le deuxième lot izay scooter Kimco Super 8 dia efa vora ihany zany aloha nahazo anazy tolotra ny Kourtz zany dia maro ohatra ny mahazatra ireo fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato. Dia ao koa ny arrivage be da be dia ao koa ny hoe mividy matelas ianao dia mahazo ondana cadeau ondana anankiroa. Dia tena mandeha indrindra zao atao aminay dia le TV Sony 32 pouces izay 599 900 ariary fotsiny amin'ny taxi prix an'izay zany tena mandeha be. Ankoatran'izay ianao raha mividy cuisinière gaz dia mahazo cadeau bouteille de gaz avy amin'ny Canada. Araka izany mampiata ny mpanjifa Kourtz amin'izao fetin'ny farantaona izao. Izy ireo entana marobe no atolon'ny mpanjifa arahana fihenam-bidy samihafa.